faly hita foana aminao indray ny tenako tompoklasy izoko ve amin'ity takarivany alatsinainy ity ampanajana araka izany no anasanay ianao eto amin'ny fahitalavitra maty hoe anaraka hatramin'ny farany vaovao atsika isan'ny vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity ny resabe mahakasika indrindra ny mety ho fanesorana ny filohan'ny délégation manoka ny Antananarivo renivohitra eo ihany koa ny fanoheran'ireo mpiasa ao anivon'ity commune Antananarivo ity ny fizarazarana na Antananarivo enina eo ihany koa ny olana izay sedrainy ny mpamono omby etsy Akadindratombo mahakasika indrindra ary ny raharaha eo amin'ny commune Antananarivo renivohitra dia anomboantsika ny vaovao atsika lasa resabe any amin'ny tambazotra sosialy ny momba ny filohan'ny délégation manokany Antananarivo renivohitra sy ny mety anesorana azy eo amin'ny toerana dia hoarantsika ary ny fanadidina mahakasika izay. Efa roa herinandro zao no nandeha ny resaka momba ny mety anesorana amin'ny toerana filohan'ny délégation manokana Antananarivo Andriamatoa ny Asin'Andriamanjato. Misy mihitsy ny loharambavao sasany izay efa nanambara daty ary nilaza fa ao anatin'ny andro vitsivitsy no andrasana ny fanesorana azy. Raha ny fanazavana azo dia mienjandrondo ny ady eo amin'ny commune sy ny gouvernement noho ny olana eo amin'ny fikarakarana ireo fotodrafitrasa eto Antananarivo. Laza ny filohan'ny délégation manokana eto Antananarivo fa tsy ampy ny fanohanan'ny gouvernement amin'ny fanamboarana ireo lalana sy fanadiovana ny renivohitra. Kely ary sararaha ahafahana manao fampandehanan-draharaha andavanandro ny vola miditra ao amin'ny commune. Raha ny fantatra dia ny gouvernement niditra tsihatra amin'ny fanamboarana ny lalana eto an-drenivohitra tamin'ny alalan'ny tahiry vonjitaitra nalaina pahany tamin'ny tahiry fikojakojana ny lalana na ny fer. Anisan'ny nampisidizadiza ihany koa ny fanehoan-kevitry ny filohan'ny délégation manokana Antananarivo izay toa manohitra amin'ny fizarana ny renivohitra ho commune enina. Misy mandika ho fanoherana ny gouvernement izany fanehoan-kevitra izany ary heverina fa anisan'ny maharatsy maso filohan'ny délégation manokana eo anatrehan'ny gouvernement.